disadisa mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka nilatsaka ny raha tetsy Anosy zato andrefana. Fanampiana ho an'ny sahirana gaborahaka ny fanaraha-maso. Takin'ny mponina ny alan'ny lehibe ny fokontany ampahebe mikatso ny fampandehanan-draharaha. Atena ny akoryabo anao izay magnaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao alina izao tonga soeny koa atao agnatin'ny fotoanan'ny vaovao. Magnasa mampanajany izay agnaraka izady hatramin'ny farany. Ny vaovao sy ny tatitra farany makasika ny aretina coronavirus izay voray avy eny anivon'ny CCO hatramin'ny rivateo no anboatsika ny fiarahana miampy enina indray ireo olona voan'ny ity tsy mikaretina ity eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Arak'izany dia 70% ireo ahitana ny tsy mikaretina raha ihany koa ny antsoina hoe cas confirmé. 420 amin'ireo no manaraka fitsaboana tsy misy ny maty raha toka 330 ireo efa sitrana. Izay ny amin'iny fa lafim-baovao afa-kosa indray dia misy ny fisavorovoroana eo amin'ny lehiben'ny fokontany sy ny mponina etsy ampahebe raha ny fantatra dia efa andro maromaro izay no tsy nisokatra intsony ny mporom-pokotany teny ny antoerana. Laurette Berton sy Manora Andriamalala no mitondra ny andindiny izay. Mameno rindrina ny soratra eny amin'ny fokontany ampahebe nanomboka omaly alakamisy fa 20 ny volana Aprily. Ireo mponina sahirana mandrafitra ny atsasa-manilan'ny mponina no nanao izao soratra izao ho fanehoany ny tsy fahafampony amin'ny fomba fiasan'ny lehiben'ny fokontany any an-toerana. Efa mahery ny 10 taona no nametrahana ilay lehiben'ny fokontany ny tantana ao ampahebe hatramin'izao. Raisin'ny mponina ho fivadiam-pitokisana amin'izy ireo ny fihetsika ity lehiben'ny fokontany ity indrindra fa ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Tamin'ilay fizarana an'ilay vatsitsindro tamin'ny tapabolana dia marobe ny olona tsy nahazo dia tsy faly ny mponina teto le tsy nahazo zany satria fitantanan'ilay présidente zany hafahafa be, tsy haiko na tsy fahaiza mitantana na mauvaise foi. Fa rehefa avy eo zany le ambony efa tsy voasara nentin'ny tany an-trano izay zavatra tsy azo atao mihitsy fa fanodikodonana zany. Avy eo izy ny ampitson'iny nametra-pialana hialako dia faly le vahoaka. Tonga ny latsinainy indray nefa zany présidenty tsy faly indray le vahoaka dia suspendu indray izy ny larbiany iny faly le olona. Tonga indray tamin'ny larbi teo zany présidenty zay tiako atao ny atao. Ohatra fotsiny zao bro-pokotany io tsy mivoa dia tsy manaiky intsony le olona zany mbola hitantanany an'le fokotany. Fa dia izay zany ny tediavin'ny fokon'olona eto hoe fialany aloha. Efa faly ny olona teto hoe nametra-pialana izy dia avy eo io zany tsy tokantranony io ka hoe hiala andro any dia verina rapitso hiala andro any dia verina rapitso. Mikatso ihany koa ny fampandehanan-draharaha ny administration eo anivon'ny ity fokontany ity satria tsy mamonjy ny toeram-piasany intsony ny lehiben'ny fokontany. Sahirana ireo mikarakara taratasy toy ny fakana ny fanamarinam-ponenana na ny fanamarinam-pahavelomana indrindra ho an'ireo be antitra misotro ronono. Any amin'ny lakile izy ny tompon'ny fanalahity aloha any aminazy ny lakile zao dia efa ela efa tapabolana teo zao tsy nisokatra. Efa somary ela ihany nefa nanomboka tsy mivoa dia nefa betsaka ny olona hoe amboatra taratasy ohatra hoe mila résidence na ohatra izany tsy afaka mamboatra satria le brown hita foana. Dia tsy miasa mihitsy fa nidiny bro dia io jusqu'à hitanareo zao io tsy misokatra amin'ny bro-pokotaninay. Dia le olon'ireo zany nandeha tany an-tranony hoe hakan'ilay carnet dia tsy haiko hoe tsy nahita anazy tao an-trano ve le olona sa ahoana fa ohatry miverina fotsiny le olona avy eo nefa ny carnet vao hida ao anaty bro ao. Izay ngalana hety hitsa-pokotany adidy mandeha nety atsahan'ny 4 taona zay tsy manana dosy zay na WC public ohatra na bassin tsy manana zay aiza ny adidy tonga fizarana tsy mahazo zay fa zay tiana manana anarana ty olona ambony dia mena fa izy amin'ireo olona ambony ireo tokony mena fianakaviana zany tokony satria izay majinika dia tsy mahazo. Nampiakatra ny atezeran'ny mponina manoloana ny lehiben'ny fokontany ny tsy fisian'ny mangarahara ao anatin'izao fihiboana izao eo amin'ny fitsinjarana n'ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana.
Mbola hijanona eny amin'ny fokontany Ampahibé izay ihany isika amin'ity vaovao manaraka ity satria dia tahaka ny fokontany rehetra izay misy ny fizarana ny fanampina avy amin'ny fitondram-pahatsakana dia tsy afa-bela ihany koa ny eny amin'ny fokontany Ampahibé eny ny amin'ny korontana izay ateraka izay fizarana fanampina izay. Laura de Berton sy Manoro Andriamalalatrandry no mitondra ny andindinina izay. Za anisan'ny ray aman-dreny eto amin'ny tanàna eto fa voavakavaka dia navahana ny trasena mihitsy tsy nimena tamin'ilay anina ahoaka re mba aloha rano tsisy tsingala fa roa rano misy tsingala dia diavon'ilay olona atao eto non zay raha mba misy komity eto zany loha rano zany mba ampiatrao amin'ilay tena mahaloha rano azy aloha rano misy tsingala. Ohatrina zany zao na hita tsara namoany zareo an'le ambina sakafo tao le famezana avy amin'ny président. Mbola betsaka nefa ny olona tsy nahazo ny tangorona teto amin'ity arabe ity dia miteny le olona dia roasindry zareo hoe andana mandeha fa tsisy tsony aho tsisy tsony hoe andana mandeha sady diandry zareo ivavado fokontany io. Teo amin'ny tany fito sasany aloha zareo nandeha nody dia mody nidindry zareo miborapokotany io mbola betsaka ny vary tamin'ny gony tao tamin'ny sivy latsaka teo zareo verina niaraka tamin'ny tomobila polisy indroa verina zareo le ambony rehetrarehetra tao. Tsy misy vola miditra mihitsy ny zanako anankiroa vadiko tsy miasa ny patron anay tsy manome vola koa en plus zay satria ny asany mikatso le avy any ivelany dia tena tsisy mihitsy zany na nohanina arany dia vao mijery le mpikarakara le fizarana le any fokontany dia hoe misy tôbila dia hoe misy hohanina nefa le tôbila tsy afaka miasa fa maninona izay ny avahanao anatin'le izy tsy volany amin'ny rajoelona le izy fa avany amin'ny inty izy ity avany amin'ny firenena mikambana le izy fa tsy avany amin'ny andro rajoelona mihitsy président andro rajoelona inge tsy mahavita amin'ny vahoaka malagasy mihitsy ny tena marina raha hoe ireo ny zarazarainy fa zarazareo le 100 000 dia mba omeo daholo ny olona rehetrarehetra zany aloha dia tena tsy fantatra mihitsy izy ary tsy tonga any ambaravarana mihitsy izy tompoko ry zareo samby zareo ihany midikodina amin'le izy ny tena marina tsy misy mihitsy zany loharano tsy fantatra tsony hoe loharano sa rano boiboky alisy tsy fantatra tsony mihitsy izy fa zay tena noana zay tompoko. Araka ny teny président zany le loharano efa nisy nitsangana le natsangana tamin'ny voalohany dia efa nisupprimer ny tany amin'ny district dia nanao lista fandroana izy dia efa supprimer ny tany dia efa lasa zao le liste ny loharano eto amin'izao fotoana dia miandry le décret zany tsika zao ny amoahan'ny fanjakana azy amin'ny fomba ofisialy. Iverenantsika ihany rehefa avy eo ny mahakasika ny resaka hoe fanampina fizarana fanampina isaky ny fokontany ao anatin'izao fiboana izay hatrehan'ny malagasy izao fa hoetiko vetivety eny amin'ny toby fitsaboana eny Anosiala eny ianao amin'ny ity vaovao manaraka ity satria dia natsiaro manokana ireo mpitsabo eny amin'ny ity hôpitaly ity izay manao ny aintso zavatra amin'izao fotoana izao ny orinasa iray izay mpanao fanamiana ho an'ny mpitsabo amin'ireny toerana ireny. Nisy araka izany ny fanadihadiana izay nataon'ny Asin'Andriamalala teny antoerana. SH Global Mada sy ny DS Industrie no nanolotra fanampiana ho an'ireo mpitsabo mpisehatra ny fahasalamana eny Anosiala androany. Akanjo fiarovana ho azy ireo entina hitsaboana ireo marary no natolotra androany satria raha araka ny fanazavan'ny mpitsabo dia sahirana tokoa izy ireo amin'ny fitsaboana ireo marary ary fiaraha-malala nefa fa efa misy mpitsabo voan'ny Covid-19 eto Madagasikara noho ny tsy fampiny ny fitaovana. Hatramin'izay izahay aty amin'ny hôpitaly moa zany misy ny atao hoe tenue de travail. Tenue de travail nampiasainay hatramin'izay dia le blouse mahazatra. Misy ihany ny ampahany fa tsy izahay rehetrarehetra manana karazana akanjo ohatr'izao. Fa ity zany tena hoe tombony manokana ho anay hoe samy mahazo aby mpiasa rehetrarehetra tonga aty amin'ny hôpitaly. Voalohany indrindra ny mpiasa ny fahasalamana na dokotera na mpitsabo mpanampy na mpanadio trano voalohany indrindra dia tokony ho arovana izy. Le fiarovana azy dia manomboka amin'ny akanjo anaovany dia eo koa le fitaovana ivelan'le akanjo anisan'ny tena zava-dehibe satria raha mahazo telo isan'olona tokoa ny mpiasa amin'io afaka misolosolo foana izy zany hoe tsy akanjo anankiray mandritry ny 420 ora araka izay itiavany azy fa mba afaka misolosolo izy hoe raha nijery marary anankiray izao mandritry
sy ny adiny valo iny afaka soloko indray rehefa avy eo hoe andeha sakafo atoandro dia misolo akanjo hafa indray izy ny tolakandro dia misolo akanjo hafa indray izy ny avy misakafo hariva. Izany hoe tena manampy be dia be amin'ny fiarovana an'ilay mpiasa iny izany, mba tsy ilay akanjo entiny avy any an-trano no ampiasainy amin'ilay marary fa mba efa misy voatokana ho ampiasaina aty amin'ny toeram-piasana. Raha araka ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny orinasa moa dia mbola ho avy ny anjaran'ny mpitsabo hafa, izany hoe eny amin'ireo mbola vaovao manodidina an'izay hatrany dia fantatra fa manana orinasa afaka SH Global Mada sy ny DS Industrie afahana miaro amin'ny coronavirus ireny hoentin'ny mpitsabo ireny isika eto Madagasikara. Toerana fanamboarana iray na ny orinasa iray nanaovany Asinandria Malala sy Toky Ramarola fanadihadiana androany. Manana orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana isika eto Madagasikara, afaka anaovana irony akanjo iarovana ny mpitsabo irony amin'ny coronavirus. Amin'izao fotoana izao mantsy dia mikaiky ireo mpitsabo ity aretina ity noho ny tsy fampiny ny fiarovana azy ireo. Toy ity orinasa etsy Ambohidratrimo izay nanaovana fanadihadiana ity izao dia mahavita akanjo manaraka amin'ny fiandreresam-pirenena aman'arivony isan'andro izy ireo. C'est une spécialité en tenue médicale. Avec un produit destiné à l'exportation, mis à votre carnet, de la Centre international avec l'intérêt de front local, elle est frontale à l'exportation. Ça nous fait à Dallas, l'Amérique, et répandu sur le marché américain, principalement. Pas dernièrement, c'est l'exportation pour le Canada. Araka izany, manana ny ento-manana entina hanampiana ireo mpitsabo malagasy isika eto Madagasikara, saingy ny mpitondra fanjakana no tsy manana paikady mazava entina hiadiana sy anakanana ny fiparitahan'ny valana aretina io hatreto raha ny zava-misy no jerena. Vaovao hafa kosa indray dia ny enjandrony tady teo amin'ny mponina sy ny mpitandro filaminana tetsy Anosizato ny ariva teo tokony tamin'ny dimora. Antony moa raha ny fantatra ny fandravana ireo mpivarotra teny amoron-dalàna teny, izany hoe tetsy Anosizato tetsy ka nisy ny fiaoram-pefy izay natao ny mpitandro filaminana ihany koa tamin'ny fihetsika izay natao. Asinandria Malala sy Toky Ramarola no mitondra ny andindiny izay. Amin'ny dimora sy sasana izao eto amin'ny fokontany Anosizato andrefana nahazo antso ny tenanay fa nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka tato anatin'ity fokontany iray ity. Raha araka ny fanazavan'ny vahoaka moa dia nisy naratra, izany hoe raha ny hitanay maso aloha dia anankiroa zany ireo olon-tsotra no naratra izany. Nisy ihany koa ireo hitanay zany fa noraofin'ny mpitandro filaminana no entindry zareo zany, izany hoe ny gendarmerie-pirenena moa zany no nanatanteraka izay fanaparitahana sy ny fampodiana ireo olona izay mbola nivezivezy tetỳ amin'ity fokontany iray ity. Araka izany moa zany dia tsy hampiandrana ela fa ndeha rahantsika ireto fanazavana sy fanadihadiana nataonay tetỳ amin'ny fokontany ity. Le gendarme zany tamy avany ambony any dia le vahoaka majika mpamivarotra kely any satria izy nianina androany zavin'androany dia izy nefa tamy avany mitondra le moto dia toa dia hitsahany amin'le moto daholo le anana sy le mpivarotra dia nefany ireo zany nohanindreo androany zavindreo androany fa raha misy fanampiana zany avany afaka miboka hatrany ireo raha ohatra raka anaterana navaritra kapoaka fotsiny ary androany dia efa afaka miboka hatrany ireo fa izy fanampiana tsy misy fa ny olona zany alaon'ny olona matin'ny aretina hoe nitsabony izy dia tsy sitrana toy izay matin'le ahonanana fa mampalahelo le vahoaka raha voatrihany nataon'le manam-pahefana manapatra fahefana zany izy manitsakitsaka le vahoaka toa dia hitsahana fotsiny nefa ny olona mba mitady kely fa ny olona ampitoviny any an-dafy nefa ny any an-dafy na embolana arany miboka hatrany fanana ny tsy laniny fa ny atirana herinandro miboka hatrany dia efa fahatolona mibe da be. Dia izay tompo dia mba angatahana filoham-pirenena aiza mba hampijaliana ohatr'izao zay fa tena mijaly mihitsy zay olona sahirana tompoko. Narefa nahazo fanampiana? Zay mbola tsy nahazo azao fanampiana zany. Raha ohatra hoe tsisy fanampiana zay ka hoe ioboka hatrany dia tianao ho faty ve zay sa ahoana? Aleonay matin'ny aretina tsy zay matin'ny ahonanana dia inona zany tianao ve zay hivarotra kalamanjana anao seraserana fitombenana? Zay zavy niasa nandeha teny an-dalana dia za tsy nanam-pony inona fa teo akaikin'ny zareo misy any natsipony taty amiko ilay izy ane lacrymogène tsy haiko na lacrymogène na tena bomba tena izy iny
fa niara voza isy dia io izy zao tenenina jereo tsisy miraharaha izy zao io ka andeha lalany mody zao mivoan'io zavatra io za tsy nanam-pony ninona mihitsy fa za sady tsy makasika azy fa za avy niasa fotsiny tsy makasika tsy naninona za avy niasa avy any Tanjombato dia tsy naposiko fa ana dia efa mitroany bomba teto amin'ny anina teto dia tsy hitako intsony izay nialana teo amin'ny tongotro dia ato amin'ny fianako ty dia teto amin'ny sofiko izay tsy niona fa za zany avy adinina andeha ody no nitoraka ery izy no mitoraka dia tsy naposiko dia voany teo amin'ny tongotro no mitotona ty kiraro ty ary goaka izay ny vaovao makasika ny zavanisy tetsy anosato andrefaniny fa lafim-baovao hafa kosa indray dia isan'ny misedra olana amin'izao fotoana izao ireo mitondra marary na ihany koa ny vehivavy iteraka eny anivon'ny toby pitsaboana satria isan'ny olana ihany koa ny fitaterana azy ireo amin'izao fotoana izao na dia efa misy aza ny vaolana ho an'ireo toeram-pitsaboana sasany indro rahantsika ny fanadihadiany ny orofitiavana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Voatery niaritra ny ditongotra ny ainga avy any an-tranony ireo vehivavy mitondra voka izay tokony hisafo sy hiteraka eny amin'ny maternité be felatanana teo aloha. Vokatry ny tsifisy ny fitateram-bahoaka ao ny avy any Akadindramamby, Tsaramasay, Andoharano fotsy, Ampitatafika, Sabotsinameana, Ivato, Ambato fotsy Avaradrano namonjy eny amin'ny hôpitaly io teo aloha. Zay nala mahitsy mipetraka dia fisiany ty tomobily mpiava-pasairana satria dia tomobily vezivezy tsy misy dia vola kokoa tsy andaminy tena maina mihitsy ny amin'izao dia sodra betsaka amin'ny fikarakara voka mandeha tokatra ilay mandeha le misafo tsisy tomobily dia reraka ohatry ny tamin'ny zaza miteraka taty andehana katy amin'ny ray alina izay miala ny an-trano tsisy tomobily tsisy taxi tsisy tongotra nakaty dia makady nentinety zany izy tanjy mihetsiketsika dia bavezibe dia tonga taty fa eo amin'ilay mody amin'izay no reraka raha ohatra hoe mbola le tongotra indray mody miaina mbola kelikely le tongotra ka nandeha tongotra teo atao madinika dia nandeha sotry nandeha apefilo dia nandeha anosy Efa misy kosa ny fiara fitaterana maimaim-poana ho an'ireo tokony hisafo na hiteraka eny amin'ity hôpitaly ity amin'izao. Misa roa ireo fiara izay misahana izany. Tany mena kely Tanjombato zay zao no ateriko izao dia nombre de place zany miankina amin'ny ana satria olona ray niteraka dia olona ray mpanaraka anazy zay zany no ateriko zay no isany matematika zany miankina amin'ny fa izy zany tsy mahazo miankina amin'ny ato amin'ny hôpitaly any zany izy rehefa misy niteraka misy niteraka dia miantso amin'ny avy zay makanazy nazo namanya raha tena maro izy valo eo angamba nisy farafahampitsangana Tsara marina fa tsy afaka nandray anay ny tompon'andraikitra tao be felatanana raha insaika hikaroka ny vaovao momba ny resaka fitaterana maimaim-poana ho an'ireo olona bevoka mipetraka eto Antananarivo sy ny manodidina iny izahay androany. Izay ny amin'iny fa hoentiko etsy amin'ny tsena nisotro kosa ianao amin'ity vaovao manaraka ity satria dia isan'ny toerana fanaovana fivarotana trondromaina ity tsena nisotry ity isan'ny voakasiky ny amena ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Laurette Berton sy Manora Andriamalala no nanao ny fanadihadiana teny an-toerana. Tahaka ny sehatr'asa rehetra eto Antananarivo, miaratsy ny tsena ho an'ny mpisehatra eo amin'ny fivarotana filao maiky eto Andrenivohitra. Ny tapany marana ihany no afaka mivarotra ny etsy amin'ny tsena be nisotry. Tena latsaka be izay nandraotrany fiobina zany. Tsy dia nisy loatra ny kilia satria hitanao le avy amin'ny anana tsy dia tafavoaka firy le kilia. Ny entana misy tonga sy ny transporteur ange mandeha foana. Fa ny problema zany eo amin'le mpivarotra fotsiny zany nohatra somary sahiran-kirana kely. Raha ny tena marina zany dia tena potika mihitsy tsy tena nazandrano dy satria raha ny fivarotana trondromaina zany dia tokony tsy varotana mihitsy efa samy manao izay votatena hohanina fotsiny sisa ny olona satria tsy maintsy midy avaroa folo ianao voa amin'ny 5 amin'ny 4 marina ny 5 dia na ny lalale anay le tobila
mpivarotra trondromaina nefa nendrendrefa lazendritry sakafo tsy mahazo autorisation zay any alavitra be daholo mipetraka fa tsisy mipetraka ety asotry dia ohatra miady an'le manam-pahefana an-dalana vao tonga aty ny tômôbila angalatra hoe tsy mahazo le mpivarotra trondromaina dia ny entana alefan'ireo makatra avy anany alefan'ny olona kolivony dia verivery an-dalana tsisy tonga zay loniny dia zay tonga eto zany no mitosaka be fotsiny nefa le vidy koa dia tsy misy dia potika fotsiny le produit any izy amin'ny fito amin'ny valo le mpitandrina filaminana zany dia efa manaky tabanay tsisy laminana mihitsy amin'ny valo izy dia efa manaky taba nefa ny farafaratsiny tokony hoe any amin'ny folo amin'ny raika ambin'ny folo any any zany vao manomboka mangoronetana zay efa tre raha malala fe amin'ny roa ambin'ny folo tsy maintsy miala eto zany zay eto an-tsena tsisy tsony dia tokony hoe mba any amin'ny raika ambin'ny folo zany zay vao mangoronetana fizy amin'ny fitsivy valo sasany izy dia efa manakorotana konkoa le izy olana manokana ny lafin'ny fitaterana amin'izao satria voatery mampiena ny entana hafarana ireo mpamongady eny isotry tsy vitsy ihany koa ireo mitaraina ho very entana satria misavoritaka ny fahatongavan'ny fiara-pitatitra avy any amin'ny faritra mivarotra fahatyantoka ny akamaroan'izy ireo misily azo rehetrarehetra any manao hoe mila entana venareo zay tsy afaka maka entana satria zay amin'ny valo dia mitsahatra aneto zany makangoroa ny olona eto mpakatondra angoroa dia tsisy tafakatra trony nefa le avy any ambanivohitra tsisy tafakatra ny vidy eto trony izy fa zay olona eto trony makamaka hoanina manodidina eto dia efa tsy mihodina trony le asa mandraraha ataona izy mba ohatrany hoe samy mezaka manavitra ny zay fotsiny hoe hoanina aloha manapa fisokatra zay misokatra dia tsy maintsy midy rehefa tonga nylera amin'ny roambe folo zay ny lalana navoaka amin'ny folo-pirenena ny vidin'entana zany tsy dia mampakatra zay fa miena ara indraindray ahinanay vidiny satria raha vao manao lafo zay a efa lasa le olona nge raha ohatra hoe zato izy mividy entana androany raha pitsy izy 10 raha afaka pitsy 5 miena foana le vidy entana satria tsy na mivarotra eo ary zay a tsy afaka mandeha aty le olona satria voasakanany ny mampiakatra aloha tsisy ampiakarana tsony satria le olona konge mba mafy amin'to le izy zay kinto moa mba miady mafy any amin'le apotiny any amin'le entana hoe mba atao mirarirary le vidiny satria ny aty zay tsy afaka mivarotra manahoana tsy dia mijery an'le tombobarotra sy fahatiantoka tsony zany fa iny foara efa malafo fotsiny dia zay mba mahafinaritra misaina fotsiny zany hoe malafo ny tena fa raha zao zany tsy ahitana tombobarotra mihitsy tsy mampiakatra vidiny entana zay zany fa miprianay ihany ny prianay mety hoe eo amin'ny 40 000 kilo 50 000 foana zany zay tsy dia mampiakatra avy any Mahajanga, Ambilobe, Morondava ary any amin'ny toerana sasany ao amin'ny faritra Sofia no mamatsy ny filao maika amidy eto an-drenivohitra sy ny manodidina etsy amin'ny tsenabe ny Isotry no misy ny mpivarotra mpamongady akan'ireo mpiantoka mivarotra any amin'ny tsena hafa rehetra. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa indray satria dia ao anatin'ny fahamiana izao dia tsy manadino ny mpiray-tanindrazana sy ny mpiarabelona aminy ny avy eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara izay tarihin'ny filoha Marc Ravalomanana nisy arak'izany ny hetsika izay nataony ny antoko tia teny ny Tanjombato teny ny Androany nomena Andriamana Misata sy Tahirinena Ranarynirina. Niditra antsihatra nakeny amin'ny commune Tanjombato nizara ny fanomezana mihitsy ny teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara. Izao hetsika ataona izao zany ny tiako Madagasikara eto amin'ny commune Tanjombato zay fanomezana amin'ny président Ravalomanana sy ny député Anatsimondrano Alain Ratsimbazafy dia manenka ny commune Tanjombato Ray Manontolo zany hoe fokotany 5 fa mifantaminana anaovana an'ilay fizarana zany no asianay ambaratonga kely fa tsy ho aritratra indray andro fa zay zao dia nanao fokotany Tongarivo Ray Manontolo dia fokotany Nandafy Atsimo Ray Manontolo androany ka ny zavatra natolotry président sy député tamin'izany ary ny malala tanàna teto amin'ny commune Tanjombato dia vary dia savony dia sira mety ho kely le zavatra fa manolotra ny lehibe ary fahatsiarovana an'ilay vahoaka ao anatin'izao fahasahiranana sy fijaliana mahazo antsika izao amin'ity valana retiny ity dia tsy hainy tsy hanantona sy hanampy an'ilay mpiarabelona eto amin'ny commune Tanjombato izay tsy mifidy firehana politika sy mifidy olona fa nahazo daholo ny vahoaka indrindrindrindra be antitra sy ireo tena sahirana dia mba nahazo fahafapo kely izy 500 no nezahana mba ho izarana ny fanomezana fa amin'ny président Ravalomanana sy ny député Alain Ratsimbazafy. Tokoa ireo nitaraina fa izay vao mba nisy ny tsinjo sy ny jery ireo vahoaka izay monina ao anatin'ity commune iray ity. Allo iveriny dada fanao zay hoaye reraka mpolo makany amin'ny masera rehefa mitondra tehana fotsiny raha omeko anareo mikarneako ino tena reraka mikitsingy ny vary arosaka tsy misy ny antitra reraka. Isotra azy na
Kanareo zany zay amin'izao fanomezan'ny président Ravalomana izao fa tena zava-dehibe aminay izao fahatongavana amin'ny zarakely le vary savony aminay izao fa zao hatramin'ny isin'le fizarana le zarain'olona io dia neto zany mbola tsisy nahazo mihitsy hatramin'izao aloha fa dingadingan'ny olona foana izay mbola tsisy nijery aloha zay fa nareo zao no nanantonanay teto ie dia misaotra betsaka ny dada fa mbola tsy manadino anay dada zany be dia zany raha misy fizaran-javatra dia tsy mba mahazo mihitsy fa tonga riso tanjombato varatra ihany mahazo fa sy hoatsivanina reo amareo propagande dia tonga ty raha misy fizarana dia tsy makaty mihitsy zay mba dia zay tokotany etan-dafetsimo dia mba nahazo fanampiana zany zay izao fa taloha zay tsy mba nahazo zany mihitsy fa izao zay vao manao an-dafetsimo B2 dia ny fihetsem-ponay tena faly tanteraka mihitsy zay tena faly fa dia misy mahatsiaro na dia hoe ohatran'izao ara ny mahazo anay iny vaovao sy ny etsika izay nataon'ny antokotiko Madagasikara teny Tanjombato iny ihany koa no iverenantsika vetivety mahakasika ny fanampiana eo an'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao satria tsy misy tsy mikaikaika ny eny anivon'ny fokontany mahakasika ny fanampiana izay omeny fitondram-panjakana isan'izany miainga avy amin'ny Antsenamora ny Loharano eo ihany koa ny resaka fanampiana maro samihafa. Nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny Jessica Miray sy Andra Kotomalala manodidina zay. Fitarainana atezerana no asetry ny ankamaroan'ny olona miandry ny fanampinana mpanantenain'ny fanjakana. Antony, misy ny fitanilana ataony eny anivon'ny fokontany, tsy misy ny mangarahara, ny fanjakana fohy be tsy manara-maso, any ka samy manao izay saim-patany ny tsirairay. Ya, hita misy tena tesitra ny avahoaka ary monina ny olona ary hitantsika angambany fa tena efa miroatra ny olona raha misy tsika eny amin'ny fokontany nanambotometa sy isaky ny fokontany rehetra mihitsy dia menimeny ny olona satria misy ny fanavakavahana zany ao anatin'ilay izy ary misy tsy mitovy le zavatra azo misy mahazo vary 10 kilao menaka 3 litra sy ny karazany fa sasany dia misy mahazo vary zara fa 3 kilao le azo dia menaka 2 litra ao anatin'ilay izy. Any sasany misy tsy mahazo mihitsy ao anatin'ilay ary efa izay foana ny fiasa amin'ny fokontany reny ary izay mampimenina ny olona ao anatin'ilay izay namanamana sy havakavana sy mitovitovy loko politika no mena ao anatin'ilay izy. Ny mangarahara amin'ny fitantanana ny fanampiana manomboka hatrany amin'ny fanjakana hatreny anivon'ny fokontany izay no andrasan'ny maro hatramin'ny hatrehany Madagasikara ity valana aretina ity. Araka ny vola azotsika centaine de millions de dollars vola be zany tokony azo daholo misy atokantrano ary indrindra fa ny olona sairana rehetra na ny tatsaha eo na mivarotra amoron-dalana eo na mivarotra gargoty io na ny mpamily io na izy io na izy na tsy anasa indrindra dia tokony mahazo daholo reny olona reny zany ao anatin'ilay ka tokony amboarina izay fomba fiasa zay fa tena miteraka fikortanana ny rafitry ny fiarahamonina zay ary mahatonga sy ny zavatra zany izay tsy mandeha araka ny tokony. Na dia efa maro aza ny fitarainana nampitainy izay ary tsy avy amin'ny fokontany iray ihany fa saika avy amin'ny fokontany rehetra mihitsy tsy mbola niova hatramin'izany fomba fiasa ny teo ihany ny teo midika izany fa tsy mbola nisy mihitsy ny fandraisana andraikitra. Mitaraina ny vahoaka amin'ny fanavakavahana mitaraina ny vahoaka satria misy ampahan'olona tompona andraikitra amin'ny fokontany izay hitan'ny vahoaka izay mitondra ny vary amin'ny gony sy ny menaka mody any an-trano tsy mety zany ary fantatro ny vahoaka ihany io fantany io ary ny alahelo-bahoaka dia tsy ho zaka ny herim-bahoaka tsy ho zaka ao anatin'izay ka dia afako tandremana no ataonay mahasolombavony fa mbola tsisy naharesy ny herim-bahoaka efa tena tesitra ny vahoaka ao anatin'izay fa aloha andehan'ny fahamarinana aloha andehan'ny mangarahara ny fitsinjarana ireo zavatra ho zarain'ireo fa volana fa mpamatsy vola ireo ho an'ny malagasy rehetra tsy hakanafaka. Fomba vao hafa tanteraka kosa indray dia tsikaritra fa misy ny fihetsika izay tsy mendrika ataon'ny mpitandro filaminana tatoato izay ao anatin'izany moa nahitana izany ny zavatra ny paritaka tany anatin'ny tambajotra serasera hatramin'ny omaly. Noro fitiavana sy Mathieu Princy no mitondra ny andindinina izay.
Maro ny fitarainana azy momba ny fandikan-dalàna ataony mpitandro ny filaminana sasansasany eto amintsika. Ao ny resaka fanaovana kolikoly izay tena mahavoasaringon-trano maro. Eo ihany koa ny tsy fahaizana ny torolalana efa mipetraka eo amin'ny sehatry ny filaminam-bahoaka. Hatramin'ny nanomboan'ny taona 2024 misy 5 ireo fitoriana azo mahakasika ny fanitsakitsahan'ny mpitandro ny filaminana ny tsy mpifehezana amin'ny fe azy ireo ka ny iray amin'ireo dia efa nidoboka aponjy eny an-tanimora. Vaovao koa izao no nahatratrarana polisy nanao kolikoly teny amin'ny faritra Anosizato iny. Manameloka tanteraka ity fihetsika nataon'ny polisy ity ny ministra ny filaminam-bahoaka efa nanokafana fanadiadiana eny anivon'ny IGPN na ny inspection générale de la police nationale ireo polisy tratra ka andraisana fepetra mifanaraka amin'ny lalàna. Etsy ankilany hokaroina ihany koa ireo mpanome vola izay tafiditra ao anatin'ny kolikoly ihany koa izany. Ankoatra izay hita miariary eny anivon'ny fiarahamonina eny ihany koa ny fihetsika tsy mendrika ataon'ny mpitandro ny filaminana sasany indrindra amin'izao fiadiana amin'ny valanaretina coronavirus izao. Fa raha misy ny fitarainan'ny vahoaka amin'ny fihetsika tsy mendrika na fanararaotapahefana ataon'ny mpitandro ny filaminana sasansasany eny amin'ny arabe dia miantso avy hatrany ny larana 034 15 367 20. Eo ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy mitsahatra miakatra ny antotanisa maty ny coronavirus ao États-Unis amin'izao fotoana izao. Raha ny antotanisa izay voaray farany dia mahatratra hatrany 3 alina ireo maty n'ity aretina ity. Nomena Andriamana Misata no mitondra ny andindininy izay. Raha ny fantatra dia olona miisa 177 no niampy ireo maty teo anelanelan'io Alakamisy sy Androany Zoma. Tamin'io omaly fotsiny dia 723 no maty tao anatin'ny 420 ary voatsikajy eo amin'ny larana voalohany eran-tany États-Unis raha nisan'ireo maty nanomboka andro vitsivitsy izay eo alohan'ny Italie sy Espagne ary France. Nanambara ny filoha Amerikanina Donald Trump omaly ny drafitra izay ao anatin'ny dingana 3 mba hivoahana tsikelikely amin'ny confinement ary mba hifehezana ny Covid-19 raha mamela ny andraikitra feno ho an'ireo gouvernoura 10 any États-Unis. Eto ampamaranana ny vaovao dia tianay ny mampafantatra anao fa oronan-tsary arahanao aoriana izao fampahalalam-baovao ny oronan-tsary antsoina hoe un hologramme pour le roi izay lalaovin'ny Tom Hanks izy io. Oronan-tsary comédie dramatique izay ho ampahafantarana sy anomezana ihany koa ny fafinaretana ao anatin'izao alina izao. Hatreo ny vaovaontsika mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka ihany koa ny ampanao gazety, ny tatitra sy ny tondra ihany koa ireo vaovao ireo. Mandrapitafa toko klasy toko vavy.